Salama daholo androanasika dia ndondrera hiresaka ny mahakasika ny tsara ho fantatra izay niseho tany mevatanana tany tamin'ity herinandro ity tsy inona moa izay fa ilay miaramila anankiray izay nahatifitr'olona ka maty tsy tradrano ilay olona voatifitra rehefa avy eo tao anatin'ny sakoroka moa no niseho ity trangana fitifirana ka nahafaty olona ity tany mevatanana izay ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka mialohana anarantsika an'izay dia aza dino ny milaiky ny videontsika ary indrindraindrindra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba hahafahanao manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nimsesy tonga tao GASY. Ao anatin'ny trangana tsy fandriampahalemana dia tany amin'ny commune rurale Belalono ao amin'ny distrikany Befandriana Avaratra lehilahy iray izay naratra mafy izay notafihiny mpiavy. Voalaza fa nahazo volabe hividianana entana any amin'ny commune Belalono distrikany Befandriana Avaratra ity lehilahy ity ka notafihiny ireo mpiavy avy any atsimo ka naratra mafy voakapoka tamin'ny famaky ary trobaka hatramin'ny tsinainy ity rangahy ity izay hitantsika amin'ity sary ity. Nandray andraikitra tandrify azy niantso fiarahamiasa tamin'ny hôpitaly vaovao mafaly mandry tsara mba handefa angidimby na helikoptera ahafahana mamonjy ny ain'olona io ny governoran'ny faritra Sofia raha vantany voanandre an'izay trangana tsy fandriampahalemana tany Belalona izay. Tsy maintsy andraisana fepetra ary tsy azo ekena ny habibiana tahaka an'izao hoy ny tenin'ny gouvernoura hatrany izay hentsitra dia hentritra manoloana an'izao trangan-javatra izay misy any amin'ny distrikany Befandriana Avaratra izao. Efa manaraka fitsaboana ilay olona naratra ankehitriny fa arantsika eto ny mety ho tohiny ity raharaha ity ka hanatra mailomailo hatrany indrindraindrindra ny eo amin'ny resaky ny arabola izay rehefa mahazo volabe ka mba montemontena ihany fa aza deradera ho andolona loatra satria ny ratsy tsy kely lalana ary tsy vitsy amin'olona no tsy mahazaka mahita an'izany volabe izany ka lasa manao habibiana tahaka an'izao. Eo amin'ny resaky ny fahaiza mampiasa ny numerika indray manafaingana ny asa ary mampivoatra ny fiainana. Anisany mbola miaina amin'ny fahasarotany fikirakirana sy fikarakarana taratasy isika ao Madagasikara ao. Izay antony iray tena mampalaina ny olom-pirenena hiditra borom-panjakana io anton-javatra io. Varavarana misokatra makany amin'ny kolokolo io izay miteraka gaboraraka sy fatiantoka. Numerika mampivoatra ny fiainana. Hitako tena goavana ny fampidirana ny numerika amin'ny fitantanana ny tany Antananarivo. Hoy hatrany profesora Serge Miranda izay manampahaizana iraisam-pirenena amin'ny sehatry ny informatika sy ny intelligence artificielle ary ny big data. Izay no mahatongahy manohana anitaina razafinjoelona hoy izy satria fantatro tsara ny fahaizany sy ny zava-bitany. Azo ampiasaina tsara amin'ny fanabeazana, fahasalamana, fitantanan-draharam-panjakana izay sehatra telo lehibe fototra miantoka ny fiainan'ny olom-pirenena ny teknolojia numerika. Hoy hatrany profesora Serge Miranda satria hanatsara sy hanafaingana ny fomba fiasa izany rehetra izany. Fitantanana mangarahara, fitaovana lehibe hiadina amin'ny kolokolo ihany koa izy satria tonga dia azo jerena sy fantarina amin'ny fotoana rehetra ny momba ny fitantanana ny vola ny commune sy ny boriboritany ohatra. Mora ny manaramaso ny famoahana ireo karazana fahazahon-dalana toa ny permis de construction sy ny maro hafa. Ino no mitondra makany amin'ny fomba fiasa mangarahara ary hiteo daholo hoe iza no manao inona. Mbola ao anatiny izay resaka numerika izay hatrany dia misy ivontoerana indray eny Ambohipo amin'izao fotoana izao izay toeram-panofanana sady hanaovana fikarohana ihany koa. Taoriny teny faravohitra dia nahazo ivontoeran'ny tanora ihany koa ny teny Ambohipo ao anatiny boriboritany faharoa iny. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny andron'ny alarobia 3 oktobra 2024 ilay ivontoerana tao Ambohipo izay ary nahitana ordinateur portable miisa 30 afaka miasa avy hatrany miaraka amin'ireo fampianarana sy fampiofanana na horonan-tsary ary misy connexion internet ihany koa. Nandrisan'ny fanokafana dia
tapaka ny jiro ka avy atrany hitainy razavonjoelina izay tonga teny an-toerana dia nilaza fa hanolotra panneau solaire ary vitaina hatramin'ny talata ho avy izao izany rehetra izany. Napetraka ity ivontoerana ity hanaovana fikarohana sy handrafetana ny boky na mémoire ho an'ireo izay manao izany. Midika izany fa tena manao aintso zavatra mihitsiny ny kandidata iny razavonjoelina amin'izao mialohan'ny fifidianana ho ben'ny tanàna ao Antananarivo izao ary ainganeka tsy hijanona ho propagande fotsiny izany ezaka rehetra izay ataony izany fa ainganeka hitohiatrany izany fampiroboroboana eo amin'ny lafiny teknôlôjia sy ny fanentanana ny tanora mba hiroso amin'izay resaka teknôlôjia sy ny nomerika izay. Eo amin'ny resaky ny fatiolona indray tany ameva tanàna tany dia raha ny angom-baovao azo dia nisy miaramila iray izay nahatifitra sy nahafaty olona tao ameva tanàna tao. Voalaza fa nokaramaina hitandro ny filaminana nandritra ny famadihana ity mpitandro ny filaminana ity. Nisy moraingy tao amin'ny toeran'io ka teo noraikitra ny fanolanana tamin'ilay miaramila sy tamin'ireo mpikatroka ity taranja ity. Raikitra ny savorovoro tao anatiny izany. Nanao tifidanitra ilay miaramila izay voalaza loharanom-baovao fa efa mamamo. Na dia teo aza izay tifidanitra izay dia tsy nijanona ny fanjevona ka teo no nahatifitra lehilahy iray fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Fredon ity miaramila ity. Nentina namonjy haingana ny toeram-pitsaboana tany morafeno kely ity farany saingy tsy tana intsony ny ainy noho ny tifitra sy rahabe loatra izay very tamin'ny ilay lehilahy voatifitra izay. Ka hanatra araka izany ho anao izay sivily tsy mitana basy na ihany koa tsy mitazom-basy izay dia fadio ny miady amin'ireny mpitandro ny filaminana ireny ninona ny hatezeranao eny anivon'ny fiarahamonina eny fa ny tanam-polo tompoka dia tsy hoentina miady amina basy. Ary ho anareo izay mpitandro ny filaminana manana an'izay basy izay kosa dia mba tinoy ihany ny foa eny anivon'ny fiarahamonina indrindra rehefa mahazo an'izay alkôla izay fa ny fotezitra dia tsy anananandrariny ka sodia mahafaty olona ampiray tanindrazana tahaka an'izao ka lasa mampalahelo ianareo ilay maty mo tsy hiverina intsony fa ianareo velona kosa mety ho afakasa na higadra tahaka an'izany. Ka izay avy ety amin'ny WATAWATA GASY dia mirary finonana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo ary ainganeka ho tsara levenina ny maty aza misosoka alahelo intsony. Ny amaranantsika azy dia ny eo amin'ny lafiny hatsaran-tarehy sy ny hatsaram-bika dia fantatra fa gadona tao Filipina ihendry tsiky izay solotena any Madagasikara amin'ny misy urts 424 atao any an-toeranany. Nisy sahady ny fisehoana manoloana ny mpitsara nataon'ireo kandida izay mpifaninana izay efa ny tsara sahady izy ireo tao anatiny izao fifaninanana izao hatrany. Ka noho izay dia mirarina soa sy ny tsara ho an'ity solotena Madagasikara amin'ny hatsarana ity izay avy ety amin'ny WATAWATA GASY ainganeka mba hitondra vokatsoa ho an'ny Madagasikara ary hitondra avo eny izany firenena malagasy izany ao anatin'izay resaka hatsarambika sy tarehy izay. Izay mono masaka azy nareo tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarova hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny zavatra izay zarainay ato amin'ity WATAWATA GASY ity. Misaotratsika rehetra tompoko mankasitraka dia mirary soa.